Allez-y, allez-y. Rentrez maintenant. La Frantsa ndresaka hoe arabe ny fandaminana sy ny sisa raha tsy haiko nareo raha mahatsikaritra fa hoe milamina aloha zany ny fifamoivoizana amin'izao tsy de misy fitohanana ny taxi be ohatrany miasa ihany fa ny fandarana fampahafantarana moa maly hoe miasa tsisy hoe sakatsakana zany fa ohatrany betsaka ny tsy niasa raha jerena amin'ilay fifamoivoizana amin'izao maraina zao. Ia. Inona ny tena ho resahana amin'ny teny io ity dia izay indrindra ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Frantsa, inona ny abo, inona ny nibo, inona ny lesoka, inona ny nanahirana, namela takaitra, tantara daholo zany, ny tantara dia tsy azo vahina fa ny zavatra nisy dia nisy. Ary afaka nambaran'ny tokona fahalimanana teo talohan'ny fanjanahantany efa nisy ihany ireo ataontsika hoe exploration sy nataon'ireo mpandehandeha ny tetan'ity vazatany ity tamin'izany fotoana tany amin'ny taonjato fa fito amby folo sy ny talohan'izany fa ny teo amin'ny taonjato faha 7 zany tena isany nanamarika sy namatotra ny tantara teo amin'ny Madagasikara sy la France. Ny daty ny androany 300 taona lasa zay tokona fahalimanana dia isany nanamarika mihitsy zany satria ady no nahatombohan'izany mba tsy ilazana fa fananiam-bohatra ary nanomboka tany andrefana zany tany amin'ny fahatriboiny zany Mahajanga nidiran'ireo frantsay nafika teto tonga tany amin'ny volana septambra tany io. Dia mbola ohatra fa tonga ny faha-3 volana septambra dia tsaroana ihany koa tamin'izany fotoana izany fa tamin'izany nisy nalaza ilay manangana saina fotsy ary tena azo lazaina fa mba tsy lazana hoe andranomaso zany satria izay niainana izy na ny tao andapa na ny prime ministre tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny fihetrehana an'ireo ataontsika hoe mpanambohitra frantsay 300 taona lasa zany ry tokona fahalimanana ary ny tantara dia mirakitra an'izany ngamba mety vitsy aloha ny malagasy mbola ataontsika hoe manana zany taona zany mbola velonaina amin'izao fotoana izao raha ohatra ka misy dia mifaly mihitsy zay raha ohatra ka mbola izy ireo ngany mbola ho ela velona mihoatra no zany fotoana zany lizy midika zany fa ty daty ny 30 volana aprily ty dia anisan'izay resahana teo 30 mirakitra tantara zany ary namela ratra zany na tiana na tsy tiana ary zay le natonga le aona le safidin'le 30 ny volana aprily ary tonga amin'le toerana anankiray satria raha anisan'ny andraisana fionana ny lapa zay lapa mpanjaka tamin'izany fotoana zany satria lapana prime ministre fa mpanjaka eo moa zany mety hoe ny frantsay nge dia tao ambadiky ny fanaovana an'ireny maritrano ny architecture frantsay ny italiana ny européana moa zany isany hoe nanaketsika aloha tamin'ireny ankapobeny dia ka inona mampahalalay fonosana anareo tsy dia izay loatra aloha ny valam-parana ary tokona fahalimanana fa dia ho zarentsika amin'ny ankapobeny satria fotoanantsika eo ihany mbola mety hanana fomba fahitany azy ihany koa ny mpieno hoe tao anatin'izay vanim-potoana hatramin'ny fanjanahantany ka hatramintsika miteny zao dia teo foana frantsay zany na amin'ny lafiny ara-toekarena ny eloelo amin'ny lafiny politika ihany koa satria matetika rehefa misy fivampitatanana na ohatran'izany eto Madagasikara dia tsy lavitra n'izany tao ny frantsay fa ny ataontsika hoe parenthèse na hoe tsy levo ny vavon'ny frantsay dia ny teo anelanelany 2 ka hatramin'ny 7 ny antony dia vitsivitsy satria nisy fifidianana tamin'izany fotoana zany ny ben'ny tanàna Antananarivo izay mirotsaka fidina fanina tamin'ny filoham-pirenena Perinasa tany amin'ny taona 1 dia le raha tsika niaina teto ho an'ny zokiny tamin'izany fotoana zany satria ny zazateraka tamin'izany fotoana zany dia efa mba nitantaraina raha 5 taona izy amin'ny fotoana izao ny olona afaka nifidy tamin'izany fotoana zany dia mbola mahatsiaro sy miaina tsara raha indrindra fa niteran-Tananarivo ny zavatra nitranga tamin'ny 2 tamin'izany fotoana zany dia nisy mififandirana ara-pifidianana zany teto vokatry ny zavatra nisy dia raha ataontsika miazakazana kely ngamba reo tokona fahalimanana le hoe tamin'intsika ny ohatrany hoe nandroaka ambassadeur taty fa nisy fahasahina taty amin'ny 2007 taty zany ny ataontsika hoe ngia leolideka moa tadiditsika tamin'ny fotoana zany fa tany amin'ny 2001 tany 2002 indrindra tao anatin'le ataontsika hoe savorovory ara-pifidianana dia naka position ny ben'ny tanàna Antananarivo zay candidat ary nitarika tao anatin'le fifidianana ry tokona fahalimanana hoe rehefa hiaraka ihany dia aloha miaraka amin'ny firenena matanjaka tsy le vavavoan'ny frantsay fa ary nandefa émissaire matetika taty ry zareo tao anatin'le hoe aloha alamina ny raha tsy aloha ve miaraka aminy dia nanenjana mihitsy miaraka raha fahalimanana ny tia natongavana zany amin'izay fotoana zay amin'le hoe na nisy parenthèse tao anatin'le fiarahana hoe rehefa
ary ny ataontsika hoe ny allemand sy ny américaine sy ireo zany a hatramin'ny japonais na azo toerana tamin'izany no ny reconnaître voalohany any ataontsika hoe fandresena reo marque Ravalement tamin'ny fivy zay vao niazaka azy nisy andriga ministre de Villepin tamin'izany fotoana zany nalefa teto fa taty zany intransigeant mihitsy zay position anay ary rehefa miaraka de miaraka amin'ny matanjaka ary tena nametraka ary teo zany ny frantsay hoe tena ahoany ty satria ny frantsay de nihevitra fa i Madagasikara zany de tena raha ohatra ka mialatsiny atao amin'le fomba fihevitry ny ankehitriny de hoe mety io na atao laqué na grillé na ina am'le nahandro rehetrarehetra zany anaovana azy de mety amin'ny daholo kanefa nanomboka teo amin'ny 2001-2002 io zany dia nanomboka tonga saina zany na de teo ary mbola nalaza be sy mbola nanjaka ny France Afrique Madagasikara dia nanolotra lalana hafa mihitsy manao tao anatin'le fiarahana zany tamin'ireny moa marina nisy koa nyletisika hoe point d'achèvement nisy efasomana dette tamin'ny firenena samihafa zay niazakazaka be mihitsy ary vao mainka nampitombo ny AIA sy ny mbatsylazana désirany frantsay ny dira Madagasikara tao anatin'ilay bloc le hoe SADC satria ny SADC zany de karazana hoe bras entre guillemets anglo américain kokoa zany ny SADC de tena teo koa vao may zany ny frantsay hoe ahoany ty Madagasikara ty satria mbola mpitondra tao anatin'izany fotoana zany ndray Matomarika Ravalomanana ary izy no napiditra Madagasikara tao anatin'ny hoe vondrom-pifanakalozana araparitra izy amin'ny lafiny anankiray nefa misy an'le hoe principe de subsidiarité rehefa misy ny 10-10 na hoe olana mianjady amin'ny firenena ray amin'ireo mikambana ao anivon'izany SADC zany dia isan'ny miditra atsehatra ao anatin'izany mitondra lamina mamaolana ny ao anivon'ny SADC ny ainatsika zany taty aoriana tany amin'ny sivy fa tena tonga tamin'ireny hoe nisy ny fikitihana ny lalam-panorenana tany amin'ny 2007 de nampidirina tao le hoe anisan'ny teny pirenena teny anglisy teo vao mainka koa miakatra de hoe tena inony ty tsy ho tany ty Madagasikara ty de tena ny raha nahita satria nikaroka ny fomba rehetra anao zay sy ny déstabilisation teto Madagasikara zareo ary de raha nahita iny zavatra nitranga tamin'ny 2010 ary fanay zany ary taona fitondrana Marika Ravalomanana no tonga teto ny filoha Jacques Chirac tamin'ireny zany moa zany mba nisy ony any satria araky ny nambara teo hoe ny frantsay de tsy maintsy zay le hoe diplomatie tsy maintsy nitady ny fomba rehetrarehetra hoe ahoana ny tsy ahavotsitra nyty Madagasikara ty de niasa teo moa zany ny AFD zany tao anatin'ireo le hoe fahazahoana famatsim-bola satria i Madagasikara hoe ny anay ny tompontsoanay ny mety aminay raha hiaraka aminay nareo de ireto ny ilainay de tafiditra tao anatin'izany moa le hoe resaka ny anay fotodrafitrasa ny lalana no tena nilaza tamin'izany fotoana zany anisan'ny financement azo tamin'izany iny nanaovana niny teo amin'ny route des hydrocarbures marapatonga teo andrano be vavina de tsika tamin'izany fotoana zany ny zareo frantsay zany nisy nanao an'ny famatsiana ny vola ila zany hoe tsy hoe namotritra ny frantsay fa nitady ny fomba hoe ahoana ny hitazomana nyty Madagasikara ty so votsitra naty amin'ny Océan Indien fa tena stratégique be ny mahazo an'lizy mba ahafahana mifeha ny zavatra ty amin'ny na ny resaka reo toka fifamoivozana amin'ny trafika maritime zany amin'ny arabaritra eo ihany koa ny lafiny aratafika zany fisindreo ataontsika hoe jiolatsamby sy ny sisa dia tsy maintsy de zay le mety tao ambadiky reny le ataontsika hoe fahatongavan'ny président Jacques Chirac teto tamin'ny taona 2010 tsitsatsatra zany fa tsy zany akory dia tsy nanakana nyreny le ataontsika hoe nyrehadrehatra be lay fifandraisana teo amin'ny tany rotota nanomboka teo amin'le nidiran'ny teny anglisy io isan'ny teny pirenena malagasy sy tonga tamin'ireny raharaha leo lideko le hoe ndanana mody ary tena fahasahina goavana mihitsy akoatran'ny ambassadeur améria ny vondrona européenne farany teo moa zany tsy natao direct be izy fa tonga tao anatin'izany ihany hoe lasa persona non grata Ramatoa Delattre zany tamin'izany fotoana zany fa leo lideko aloha nitratra tamin'ny 2007 de tena fahasahina goavana mihitsy ary zany tena nisehony hoe tena mpitondra zany hoe ny anay ny intérêt anay aloha no prime milohan'ny zavatra rehetrarehetra satria na fotsiny zany tao anatin'le fifandraisan'ny Madagasikara sy Frantsa tao anatin'izany fotoana lavabe zany de hoe teo anelanelany 2002-2009 zany tena nisy hoe parenthèse hoe tena
niova dia teo moa zany hoe na ny ambassadeur américain tamin'ny 2009 nanga Nils Marquardt teo ihany koa ny zarotana amin'ny FMI zany dia voaka ihany resaka no taty arina fa atao ambadika reny raha rehetra reny ny frantsay azadino fa ny président de république amin'izao fotoana izao zay be ny tanàna Antananarivo tamin'ny fotoanandro tao anatin'ireny hetsika ireny dia napiatranona tany tao anatin'ny fotoana le hoe karoana azy tany amin'ny masovo ohatran'ny masovo frantsay zany no fiarovana tao anatin'izy zany rehetrarehetra zany sationa amin'ny fotsiny reny sationa amin'ny fotsiny ary nandeha teny moa izy na de eo ihany resaka amin'izao fotoana izao hoe tena mety amin'ny frantsay hoe le mpitondra ankehitriny sa ohatrany ahoana sa ohatrany ahoana mety aminy mety aminy raha lay hoe fiarovana ny tombotsoany sy ny sisa dia tsy hoe tao ambadika izany hoe nazahoana le nationalité sy nanamora an'izany rehetrarehetra zany na ndraisana ary hoe no ny atin'ny fianarany zanany no takalony zany daholo ve le izy sy ny amin'ny rehetrarehetra ary toekarena isan'ny hoe la Frantsa zany mitazona pahana tena hoe arena sy tombotsoa sy fifehezana ara-toekarena eto Madagasikara na izany na tsy any la mampatsiaka aloha zany mampatsiaka elo hoe fifanakalozana ara-paritra dia izy no mipetraka hoe firenena fahatelo antsika teo atao aloha izy voalohany fa zao zany izy fahatelo dia fahenina amin'ny hoe mpamatsy atsika amin'ny resaka hoe entana samihafa raha ny hoe fifanakalozana ara-paritra tamin'ny 2024 ray faingo ray milliard dollara ny fifanakalozana teo Madagasikara sy la Frantsa nisy fiakarana kely zany 2024 tamin'izany fa ny 2024 dia nisy vidinana izy io latsaka kely lay ray milliard dollara nisy vidinana 5 isanjato zany hoe isan'ny somary ny endanja ihany na izany na tsy any satria biasakasaka be ny tsatsinanana indrindra fa ny sinoa ao anatin'le hoe ko aty Afrika zany sinoa moa zany isan'ny be dia be koa ny mponina ny aminy efa mitady toerana ihany koa izy zany mba misy kanana vaovao an'ny sinoa ary azadiny fa ny sinoa dia efa misy empreinte ny sinoa aty Afrika raha io fivoriana toerana andraisana fivoriana rapitso le sommet zao dia tanàna sinoa isan'ny natao reny mba saika hampiatranona ny fivorian'ny vondranao afrikanina tamin'ny fotoanandro tamin'ny 2024 dia reny ny zavatra nisy moa tamin'ny fotoanandro rava ntsena na dia efa tonga daholo aratra amin'ny logistika vita ny trano io CCI vato miaraka amin'le hôtel 5 étoiles sy ny Sheraton moa ny anarany amin'izao fotoana izao reny isan'ny nomanina saika hampiatranona ny fivoriana tapiny reny fa tsy izay aloha no nitranga tamin'ny lafiny anako satria tao reny fivoriana sy hoe dia hoe fivorian'ny francophonie fa niarakaraka teo zany izy saika ho taterana teto Madagasikara fa iverena ihany le mikasika an'le anina teo ry toko raha fahalimanana hoe ny frantsay dia isa mitana toerana anisany ao anatin'le hoe trio de tête amin'ny fampiasana sy ny feny toekarena eto Madagasikara zany ndray zany ny fomba famakiko azy dia tsotra ry toko raha fahalimanana sy nyreto karazana hoe communauté na apatride zany hoe reo olona hoe tsy manatsata moa zany ny filazan'le izy hoe tsy niteraka teto izy efa génération tsy haiko efa efatra 5 izy ny karana moa amin'ny akapobe ny filazan'le izy zareo zany teto manao fiarina teto vahiny izy ny tonga teto zay loha tsy azo laviny zany tsy ny faritra rehetra Madagasikara ny nahitana an zareo fa ohatra ny arabo dia saika tamin'ny faritra somary andrefana sy avaratra andrefana dia ny taty afovoany aty zany nahitana an zareo reo dia misy an'le hoe reo apatride reo apatride no fahitana azy fa ireo amin'ny akapobeny dia mizaka ny zoperenina frantsay indrindra fa reo ataontsika hoe rehefa mijery anao zany ao anatin'ren'le hoe malagasy manan-karena indrindra dia jerenao ohatra tsy malagasy karana zany dia karana ao anatin'le hoe apatride zany dia nefa zareo nationalité française ireo tsy mametsika dia zay izy ampisaindretsy izy dia ina moa ny dikany hoe nationalité française ry toko raha fahalimana mazava loatra fa tsy mety intérêt frantsay zany ny ao ambadika le izy dia logika be zany le situation amin'izao fotoana izao amin'ny lafiny toekarena dia eo no mahatonga le izy dia za zany zao satria fitifitinina ihany moa zany ny resahana an'le izy hoe ao anatin'le zavatra zay ho taterahana satria rehefa avy eo amin'ny 1 eo zany raha ny taiminina no avy eto Madagasikara ny mato Emmanuel Macron mivady manompoka an'le ataontsika hoe fitsidiana ara-panjakana tonga avy any vato izy dia mihazo any avoloa lalana moa zany dia mazava loatra tsara sotra lalam-baovao tsara sotra route des hydrocarbures dia mahazo ny rocady
dia rocazeste dia mahazo ny bypass avloa tonga ny avloa zany a dia misy nyfandraisana azy a dia misy ny déjeuner moa zany sakafo atoandro mazava loatra misy an'ireo ataontsika hoe fifanaovatsy misy dinika moa zany eo amin'ny rotota dia misy fifanaovatsiniana fifanaraha-piaraha-miasa ny voalaza aloha zany no notanterina tao anatin'ny filakevitra misy tamin'ny tapabolana lasa dia hoe mahakasika amin'ny fambolena mahakasika ny fampianarana ary mahakasika ny angovo ireo dia hita eo moa zany hoe misy zavatra mihoatra an'izay ve sa zay inona ny ao ambadika izany hoe fampianarana inona ny ao ambadika izany hoe angovo inona ambadika izany ataontsika hoe tontolon'ny fambolena resana ao anatin'ny fifanaraha-piaraha-miasa zany satria raha ny tena fiatarana ny fiaraha-miasan'ny frantsay marina aloha misehatra ny fampianarana misy an'iren'le maromaro ihany na fisiany alliance française hoe fanaparitahana nytony ataontsika hoe ny teny frantsay sanatany ny kolotsaina frantsay tafiditra ao anatin'izany ve le izy dia misy resaka hoe université moa zany nefa resaresahan'ny filohan'ny tam'le ny fametrahana vatokoditra an'le hoe fanavoazana an'le fanamboarana rano eny fanadiovana rano eny Mandriseza le hoe misy karazany université au lieu de mandefa mpianatra ronjato a dia efa maromaro zany fa aty Madagasikara ihany nanaovana an'io a fampianarana io mba ahafahana malagasy maro a misitraka fampianarana amin'ny ambaratonga ambony hita eo moa zany tena vocalise rehefa vita le fifanarahana satria tsy maintsy hokarohana hoe inona marina no votoatiny zany rehetra inona ny tena non-dit ao anatin'izany satria alohan'ny nahatongavana Macron aty fa mba nitetety nosy vitsivitsy ihany izy tany Mayotte taty à la Réunion izy tamin'ny Atranomaly misy resaka mivoaka ihany ty na ambadika reny le hoe ny tena plaidoyer eo ataon'ny Macron zany am'izao diany aty amin'ny Océan Indien zao dia le hoe tena ametraka an'le hoe i Frantsa dia manana ny toerana aty amin'ivon'ny COI zay manana ny toerana zay la France tout entière ny resahany dia manana ny toerana an'ivon'ny COI dia ho hitantsika eo zany tsipitsika kely any omaly satria ny Afrika fa somary efa votsibotsitra daholo reo tsy dia tena hoe afaka manao dian-tanana be antsony izy tahaka ny hoe ny any Mali ny any Niger ny any Gabon ho farany teo dia tsy maintsy mba mametraka izy aty fahasafisatsika koa moa isan'ny hoe manan-karena stratégique be ara géographique dia aty zany izy sisa mba tena hoe anay ny tanàna dia aorinan'le ataontsika hoe fifanaovatsiny eny moa zany dia misy an'ireo fionana amin'ire mpandrarara toe-karena isan'ny andray an'izany fionana zany le tsy amin'ny Garasoa rano ao zany misy ny GM sy ny Zaro anivon'ny MEDEF eo ihany koa ny fionana amin'ny tanora zay tanterahana eny amin'ny lampiny andafavaratra eny atsefatsefany ihany rany tsy le tsofina dia mety afaka andray zany raha tapitra zany le ataontsika hoe programme officiel le tafiditra ao anatin'ny ray le ataontsika hoe visite d'état dia mety isy apahana fotoana raha ny tsy le tsofina ahafahany mandray avy amin'ny sehatra hafa hoe ny avy amin'ny fanoerana atao hoe isy eo amin'ny ihany koa ho hitantsika eo daholo ny fivoaran'izany rehetra zany sy hoe aiza ny toerana hitsangana zany hatramin'ny fotoana firy fa dia ho tanterina fa ny azany zao mba fanambarena ataoko fotsiny toko raha fahalomanana hoe amin'ny lafiny anankiray aloha zany ny miabo dia hoe madio ny tanàna na dia efa ora na dia efa tsika fon'ny réunion première ary any amin'ny fahitalavitra tsy la réunion io le Madagasikara fa manafina fahantrana dia aseho anao daholo zany le contraste rehetrarehetra ohatrany nandeha tena amin'ny manodidididina la réunion kely zareo la réunion le réunion première le fahitalavitra mety teny la réunion kely zareo makasara zany hoe zay mihitsy le tiako resahana hoe ahoana no ampifahana mampifanantona an'le hoe France zay firenena isan'ny grande puissance économique manana ny toerany amin'ny lafiny ataontsika hoe bonne gouvernance amin'ny lafiny ataontsika hoe état de droit sy ny sisa en matière na démocratie sy Madagasikara zay mifanohitra be amin'izany mihitsy hoe ny corruption ato efa mandifitra ny loha ny resaka hoe bonne gouvernance dia fiaraha-mahita io tsy mila ohatra mitafika andrefa tanàna ny ataontsika hoe liberté eto na ny expression zao zany dia lasa mifitsaka daholo hatramin'ny olona ary ire tanàna ngery toko raha falamarina ve ribrito fa tsy mahazo manao kapa zany androany dia hoe kapakapa ho any aloha fa hita izy rehefa aveoko zany ve dia atao olona raha tsy manana afa-tsy kapa ve anao dia andao kapa fa tsisy an'izany enao ve raha ohatra zany le olona amin'io zany mipetraka any ohatra hoe mipetraka any talata nga izy mandala ny talata maty dia enao ve ny talata maty dia tsy anao kapa mihitsy hivoaka ny trano dia manaova kapa anao fa tsy olona an'izany dia ahoana ny ampifanatonana zany ao anatina négociation zay ny le tiako ahatongavan'io hoe ahoana ny ampifanatonana ny aty bonne gouvernance état de droit etcetera miato corruption mauvaise gouvernance etcetera ahoana ny aisiny zany le convergence zany fanontaniana mipetraka zany andao za tsisy ariko
fotoana eto mbola iarahana mandray anao koa zay raha ohatra misy antso voninao efa misy aty vera ankehitriny efa miarabara Alo. manao hoe Miarabara salama. Salama. Eny ary. Miarabara sy miasa koa. Tantanina ko tinya salama. Usa le fluan antenne randuli misy fotoana lako sy momba ndafaly. Ianao mbola nanan'olona rotokananao ela zantara mo tany mananjara. Inona ndray no za zao no teny amin'izao fa hoe ny zantara maro navoaka lamafalarana teny avoko hoe inona ndray zany rehefa ampisaina zao mba manao teny manjara izy hoe ka ianao ary zantara maro avokanao mba mafalarana ireny delity mijery lariny première mars fa tena ataka lariny eo raha fanjakana malagasy hoe ao anatin'izao hoe diopina ny ety amin'ny voatanana fa manahoana rehefa hatramin'ilay vahoaka malagasy fa tena manoteny ianao itsika ohatrany tsy sa mamoka ny zava-baovao zany ohatrany tsy sa mamoka an'ireo vaovao mihitsy na izy any io ary moa ohatrany hoe manametoka an'ilay olona miteny hoe manao madivena ny tsaratsara velatsia amin'ilay hoe fandraisana tirana iny dia manameloka an'izay olona miteny amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tena takona rahaty zany ny sa tena farany dia manantena be zany zala fa tsy fantatry le président frantsay zany le fahatran'ilay malagasy amin'izao raha izany zavatra navoaka an'ilay réunion première zany dia lasasany ianao fa za plutôt tena matiantrano anareo hoe mba sa mamoka vaovao ohatrany hoe nareo moa tsy fantatra hoe tsy mahatenga mahafavaovao ny titanareo ny zavatra fa tena ny farany dia tena fahatrana raha tena navoaka zay fotsiny ny tiako manambarana dia tany mieritreritra amin'izao zavatra misy eny ary raha-pamaky gazety tandaza ianao dia efa namoaka an'izany mialohan'ny réunion première tsika zay le izy fa tsy hoe masasa tsy masafa ny gazety tandazana dia sahy rehefa marina dia mariny rehefa misy hoan'ny gasikara dia ty onjapeo ty dia manana zay devise zay sahy miteny hoan'ny gasikara zay le izy hoe sahnareo sady sa tena sa zay ka nyandravagna moa zany efa tsitsihana tamin'ny androany ty dia satria misy an'io malala sao any lalana tena zany rehetra zany raha mba ohatra zao foana isan'andro milamina tena satria ny fahatiantoko ny fitohanany Antananarivo renivohitra tena amina miliara materaka fitohanana hafa ileziko iny le hoe afaka atao ihany ke zany manamboatra zavatra misy vola ihany ao zany fa tsy mandeha amin'le ilan'ny olona azy hoe tena namboatra lalana rapida be manadio sy manamefimefy andreny le mbola tsy vita hatramin'ny farany moa le famafenany ranona nosy eto zany zarany le atina fa saikany hoe hitaterana rano angambo ty dia mba atao mitopatopa reny le mba misy vaky misy ty rano eto anosy ty ra dia mbola tsy tonga ry le hitanao le hoe ry hipopotamy masery etsetreetsetra dia mbola tsy tonga reny dia hoe misy hitatitra rano angamba dia ho fenona rano ty rano re dia atao mitohatohana aloha atao mitohana kely moa le mivoaka makany am-pefoloha reny efa lavana mihitsy izy tao maly misy maritazana kely miaraba tompoko za fa tapitra moa izy teo ny tenenako an'izany mako tokony mba alalamena tsara ngary le mpanoana botolo ty fanjakanty le mpanoana botolo satria zareo miteny hoe mpanohitra botolo dia teny koitsy mpanoana botolo fa raha mahita an'ireny angamba ny zareo dia mitapim-bava manomboka teny fa zavatra tena le fahatranany amin'ny tena faratapany mihitsy navoaka an'le réunion première teo iny nefa tsy hoe faherana zao tontolo zao zany mahita an'iny daholo tsy hoe Madagasikara re dia hoe ao anatin'ny figony COI inona ary ny tombontsoa azy Madagasikara ao anatin'izany fa miseho naseho an'le réunion première ny fahatrana mangety zany tena fahatrana lalina Madagasikara ozy mandray any COI amin'izao dia inona zany ny mahazo Madagasikara mandoana zany ireo firenena manodidina ireo dia inona ny tombontsoa azo malagasy fa ho an'ireo mpanohitra mpanohana botolo ireo tena mba mahalala menatra
raha hoe zao fitoetrany zao ahitana vahaolana amin'izany mahay hoe mijery ny tombontsoa am-bahoaka. Ie izy nge ampiseho koa zany manomboka zao fa mandeha mivantana amin'ny fahitalavitry ny mpanjaky firenena ny zavatra mitranga amin'ny tian'io ty de mba zay kosa aloha zany mba hoe anarina tsy hoe anarina mba hoe mba anarina le nataon'ny premier zay ny mahita an'le zety fa tsy nareo zay le satria mandeha mivantana amin'ny TVM ny zavatra rehetra ty an'io ty zany amin'le misy an'ny hoe ivato sy zay andehanan'ireny le ataontsika hoe ivato aratra mety makian'ny sorano tsara ihany aloha satria hoanao zay hoe inona moa zany ny andaninandro de afaka manao do mikaratra ianao zany de mijery TVM de mba miady hevitra eo ao anatin'hoanina fitsiny anaty fantanina mipetraka hoe hiatrika ny fivorin'ny COI ve i Macron satsia ka lizy nge tamin'ny fotoana iny hoe izy ny président an'lizy moa raha niresaka nalefa nizaro fahitalavitra tany ivelan'ny tany fa na zany raha mifahitako an'lizy satria misy an'ity le hoe ny fotoam-bitra tsy maleo ny sampona moa zany le izy satria ny foanana zao ny azy le Maurice natao anatin'ny programmany ary noho ny le hoe fahafatesan'ny papa de io moa de hevitra be koa ny France amin'izao fotoana zao satria ny France zany amin'ny sabotsy amin'ny fandeverana papa de ho alatsaka ny sainam-pirenena le hoe drapeau en berne fisaonana zany manao fisaonana de ady hevitra be ina ny fandraisana zany amin'ny laïcité tsika hoe talaika ohatra zao de ady hevitra be mihitsy zany le izy de eo zany misy miezaka mitondra fanazavana mitondra le tenen'ny olona teo ho an'ny pomba zany de hoe ny papa nge de mitovy amin'ny chef d'état ohatran'ny filohampanjakana au Vatican zany raha aloha zay amin'ny lafiny mpivavahana indray de hoe ny sondage farany zany tany France de mampiseho fa 5.1% frantsay de catholicisme zany catholicisme de amin'ny pourcentage ny olona manaraka ny katolika tsy pino aty any France de ny fitranjato musulman de mipariparitaka eo zany ny ambiny ao anatin'ny pourcentage de zay no mahatonga le azadino fa ny prime ministre amin'izao fotoana zao any France de isan'ny nanakihana an'io tamin'ny nahafatesany Jean Paul II hoe tena ino ty tsika talaika fa amin'izao zany zareo hoe noho zay angamba noho zay tsy hoe religion d'état ny katolika fa raha misy koa katolika zany amin'ny de ny zareo frantsay maneran-tany ny mpino katolika eo amin'ny 4,4 miliara mahery eo zany hoe manana anjara toerana goavana amin'ny resaka hoe finoana eto ambonin'ny tany ary papy ty zany hoe papa nampiombona niezaka ny fanatona tamin'ny hoe rafitra samihafa ara-pinoana fanatona tamin'ny musulman fanatona tamin'ny finoana hafa hatramin'ny hoe tsy fanavahana ny olona omenatsodrano ao anatin'ny fiangonana de isan'ny atevitra moa ilay hoe tsy anjarantsika no manilika ny ohatra hoe ny olona mitovy fananahana izay miaraka ny fitsofandran'ny fanambadiana no tsy mety fa hoe ny ren'olona reny rehefa tonga mandeha miangona tsy misy olana atevitra tamin'izany fotoana zany efa tonga teto izy tamin'ny 2019 septembre taorinan'le Barea tany amin'ny volana Jolay de tena euphorie be de tonga izy taty amin'ny septembre de mbola ohatrohatr'izay de hoe namela inona ho an'ny gasy koa le fandalovany teto fa iverenana ihany efa misy président tonga aloha eto fa tsy hoe le androany ihany ny resahana efa nisy président tonga omaly de ny président Seychelles efa tonga eto Madagasikara izy de andray anjara amin'ilay somera pitso fa ty aranga tena tiako mihitsy le izy hitanao vol commercial nandehanana niaraka tamin'ny roplanina ny Emirates izy sao de mahita an'le président firenena matanjaka indrindra aty amin'ny Océan Indien zany raha ohatra aty amin'ny Océan Indien au niveau en COI zany de Seychelles ny matanjaka indrindra ary any misy ponina azo lazaina fa miadana indrindra eto amin'ny Océan Indien fa izy de nandeha vol commercial nandeha vol commercial izy vol ny Emirates io zany le vol manao Dubai Antananarivo makany Mahé any Seychelles de tonga omaly zareo ohatrany tsy de nisy niteniteny miloha fa ho avy miloha eto ny président Seychelles fa de teny moa zany le prime ministre le bain gouvernement anontsy anazy teny de efa nomena ny ajazy voninahitra sahaza azy amin'ny mahafilo-pirenena zany ny président Seychelles reny zany zao tena fa raha ny hafa aloha nandeha anay de efa miainga any jety efa miainga any rehetrarehetra tsika moa tsy manana forçanina tsony indrometona tsika de tsy de efa nivadika vary moa izy reny zany vadika fampandrosoana menaka mora sy vary mora tao anatin'izany mbola resantsika rehefa tena mandeha ny COI indray ho an'ny rapitso fa ny fifandraisana amin'izareo frantsay aloha zany tena avotovotoatin'ny resaka amin'ity fiarahana amin'ity anio ity ry tokora fahalimanana fandresana to ihany ny atotanisa mikasika ny lafiny toekarena fa eo amin'ny lafiny ara-politika dia ny mbola tsaroko
tamin'ny fitondrana rajoana Ramampianina de teo zany le hoe fa misy anjongara ry tena mbola tsy vonona mbola tsy ao ary toezatsika efa vonona indray izy miaraba tompoko Allo, manao any miaraba tompoko manao de miaraba ny technicienna radio. miasa nareo zany sa tsy miasa aloha Natahoanareo tompoko radio. Tiako lazana de tapaka ny radio anareo dia mampiany etya nina zany ty vato etya Tairoka etya fatra Tairoka etya Bojanahary ety zany tapaka ny radio zao tsy mandeha mihitsy fa jerena kely raha mihitsy de zava-misy koa zao fotoana zao le resaka macro ihany no manaza am'izao filampirenena Andriamatofono zany manakirotany fiainam-bahoaka am'izao fotoana zao ka ty filampirenena ty olo miandro rany tsy naniry vola menatolotra ka navoaka ny fahitalavitra larevia zany fahatrana miampapany eto Madagasikara de le filoatsika nefa mandokoloko trottoir manililika vata manilika manao zavatra tsy ampiverina de zay raha navafanareo hoe filoam-pirenena tsy manana pirenena am'izao ary sista fotsiny hoe zany amin'ny fitondrany io izy parany hoe afaharosa Madagasikara na hoe tatombotsy hoan'ny vahoaka Madagasikara tsy misy zany aleo zany 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 tsy teanetana misy zany izy atsony eto amin'ity fandarany ty fa aleo zany mampangay zava-misy ny vahoaka Madagasikara ary io le efa metraka tsoilo raha jery azy satria zero tia fatra teoka ivana ty misy de piasa zao nefa mitaitaina ohatra sobaka tabologrina am'izao fotoana zao ary tena nainaina mihitsy hoe inona zavatra hitaka tiarina kely ka io nanaovako hoe za tsy teanetana izy anizy atsony eto amin'ity fandarany tonga zao alao no zava-misy no hitranga oatra betaka anareo nisy fatapahana kely ny jiro teny amin'ny fanapariahana amin'ny feo zay le teo fa mety efa miverina amin'ny lony le izy teo elanatsiny raha ohatra ny 6 minitra vitsy tsy ny andrenisanao ny onjam-peo zany fa zay no tena nisy mino fa fa miverina amin'ny lony any amin'le toerana andresanao toa efa mandreanay ianao zany zao fa le izy ko nge mety zao le fomba hanehoana raha tokony raha falimanana le hoe tena le paretre zany hoe le seho ivelany ny tena isan'ny mampiavaka an'ity fitona ty zatra mbola tsisy tao anatin'ny ampotoana zay le paretre aloha zay zany le izy ka tsy tokony agaga zany milamila mijery kely zay hoe tsy gaga mihitsy ianao raha ohatra le mandoko toratorasiny any angeny kosa aloha satria efa ho avy koa nge 26 juin efa afaka fotoana foy efa ho avy 26 juin de fanao koa le mandoko de manadio sy ny etsetretra efa tafiditra efa mba anticiper na lefa mialoha zany le fanomanana an'le fa 5 taona ny fankalazana ny verenan'ny fahaleovan-tena pirena angamba hoa mety tafiditra ao anatin'izany le fa za zao tena isan'andro matahotra mihitsy izy mitsofoka ao anatin'ny toelamboda ao de tena fe tsy matahotra rehefa mandeha taloha nandalo teo ankeo zany firehatra ny jiro eo tena merci jirama hoa merci jirama tsy haiko loatra jirama nampirehatra an'io na inona fa feno jiro be mihitsy ao anatin'le tunnel ao amboda ao nganao ohatrany tsy mieritreritra hoe miditra tunnel zany ianao mandalo a tamin'ny maraina teo asa raha mbola mirehitra ny jiro am'izao fa misy masoandro misokatra zao mahereza raha la ay verenana tany ianao azataitera zany raha misy manjelanjelatra ohatran'ireny le mahita an'le inona moa rindretina le izy le mahita an'le hoe makety ohatran'ireny le makety reny fa atahoana moa zany zao ny tena tsy mba za aloha de makafi an'le izy za efa niteny tamin'ny fianakaviana alafian'ny sary de angony asiana avant après am'le resaka sary io hoe ohatran'izany izy avant de re ohatran'ity indray izy après de tenga ane mba ohatran'ny avant foana le sady mba mifampitaiza ihany tsika fa vola koa nge lany tamin'io zareo fa sao de mery vola atsika menakavy ihany le izy koa ny fomba mipetrahany sy ny pirimantany fotsiny sisy nahalala hoe ve nisy an'ireny ihany teny afaka navoaka tamin'ny fotoana mapety ala izy na ny fiaraka dy mandeha ary agnato tsisy fiaraka dy malotoloto zany fa diovina aloha vao mandalo eny
Zany rehetrarehetra zany ozy isy le raha neny mpivarotra tena be reka zay ve zany zao raha misy mahazo mivarotra sa tsy mahazo ina moa ary ny lasa mahazo anaram-bositra koa le olona ho avy anaovan'ny zareo azy izandray zany tsy filazy eto tsy filazy eto le izy fa aloalo hoandro zareo any ananina any da hoe anina avy amin'ny mananina de zay ny tsy mahazo hivarotra de tinyio tena grave iny io le serasera aloha mahatonga an'izany a le fanaparitahana zavatra taloha de rehefa nisy réaction ny olona tao anatin'le de tsisy bus tsy mahazo manao kapy tsy mahazo mivarotra tsintsisa de zay zany tena hitako hoe de zay vao tena nanazava rehefa tena nanomboka satria mety vatika fahatezerany olona mantsy izy tsy hoe zany de confinement rehefa tsy hita zay niainana l'izy de ty zavatra ty tsy fantatra hoe inona de ty vao nitondra fanazavana hoe mahazo miasa ny bus mahazo manao miasa fanao fandavandavanandro de asina inina de aseho iny fifaliana de efa fantatra zao fa misy olona efa mba mitondra olona hoe amena saina kely iofaofa eny am'le lalana efa misy manomana zany ahoana raha ohatra mba misy hitondran'le le tinga tsy komorina any Mayotte tany komorina izy any Lafrantsa koa ary misy tena hoe akany Macron osta tonga de za mihitsy tsy mavazaha fa raha ty izy misy hoe isisy la France de mety miseho zany resanao zany fa isisy Madagasikara zay ngely le izy de tsy azo atao zany rehefa fanalamaraka ny firenena hoy fiainatananariva de zany le zavatra amitranga zay ngely hoe expression na liberté daholo zany hoe zay nge hoany mahatonga le fanontaniana petraka to hoe ahoana ny ampifandraisana le hoe rehefa mandeha zany négociation na ady hevitra ao anatin'le izy hoe ohatra zao milafin'ny raha-toekarena etsy andaniny zany zao nivondrana MEDEF de eto ny eo amin'ny GEM de tsy GEM le am'le Facebook le hoe manao GEM G de E de M le mpandraraha malagasy io zany le anao dinika raha-toekarena sy fanakalozana etsy amin'ny Garansoarano de tsy maintsy mijery lafy maromaro zany zareo hoe raha isy fifanarahana eo amin'ny samy orinasa na hoe eo amin'ny lafiny ataontsika hoe anao investissement eto Madagasikara satria tsy maintsy isy mpondra fanjakana zany ampiseho hoe aty aminay de tany mahasarika mpampiasa vola iretoreto miantony hoe ny lalàna amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara de milamina be voaro nareo ny lalàna momba ny tany de milamina be tsy fantatra azy eo resahany ao de ohatra koa ny resaka jiro électricité zany tsisy olana mihitsy fa mety lafolafo kely mihoatra ny olona any Afrika fa misy foana eo de ingany tsy ho tapaka ny jiro am'ty anio ty zany ao anatin'le fotoana fiainana rehetrarehetra de mety efa miantoka be an'izany jirama efa nanao effort be mihitsy le izy de ohatra ihany koa inona zany hoe resaka infrastructure akoatra ny resaka angovo teo mety ho hitan'ny olona moa zany satria efa anatin'le fifanaraha-piarah-miasa ifanaovana soniny mikasika ny tontolon'ny angovo de ho hitantsika eo de atao entre parenthèse fotsiny le izy randriantena le hoe ny resaka angovo